na ny zava-misy ato amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia naneho ny heviny Arnaivo Rasamuel na sekretera jeneraly ny vondrony antoko mpanohitra GPPO. Dia jerentsika avy hatrany ary izay fanazavana izay. Nanamafy ny GPPO fa manohitra amin'ny politika ankapobeny fanjakana izy ireo, miaina ao anatin'ny krizy ara-panjakana sy fiarahamonina amin'ny firenena hoy izy. Manoloana ny fifandirana misy amin'ny fahefana-panatanteraka sy mpanao lalàna dia mandroso sosikevitra amin'ny fametrahana amin'ny filakevitra nasionaly anjinika amin'ny fanamboarana ny repoblika ny sekretera jeneraly ny GPPO. Miaina ao anatina krizy ara-panjakana sy krizy ao anatin'ny fiarahamonina mihitsy ny zava-misy amin'izao fotoanandro. Adiny tanteraka ny souveraineté nationale sy ny souveraineté sociale ny fiarahamonina amin'izao zava-misy zao. Ny lesona soana dia tsotra tsy vitan'ny exécutif na fanatanteraka fohy be ny mitazo ny atao hoe notion d'état na fomba fitantanam-panjakana maro any ka miteraka olana zany eo anatin'ny fiarahamonina misy antsika. Faharoa fatana mafaty ary diso ny namelana ny karazan'olona rehetra manontolo zao na klavikiry sy na mandresaka ny fampiavanam-pirenena io fa tokony ireo heriny verina nandinika azy rehetra amin'izay no nanao azy ary nanao an'izany mifanaraka amin'ny airany tadiavin'ny fiarahamonina fa tsy tonga amin'izany izy amin'izao fotoanandro zao. Ary mikasika ny hoe déchéance sy ny sisa ny aza dino ary masaripady amin'ny tirana ty dia tsotra ny député na misy ratsy na tsisy ratsy ao anatiny ao fa rafitra ny resahany eto dia ny fidina tany fotony izy zany hoe nisy olona ny fidy mivantana zany amin'ny fandehan'ilay izy ka na ny fitahana na voafidin'ireo olo ireo na tsy ny fitahana ny vahoaka tamin'ny fidin'ireo voafidin'ireo olo ireo izy aloha akaiky azy. Ny problème dia ny hoe nanolotra an'izany eny amin'ny ACC izy ny ACC ny tompony raikitra fara mikasika an'le raharaha. Ny tadiavin'ny GPPO dia ny hoe atsangandro ninonina fandehan'io ny atao hoe conseil national pour le réajustement ny république mihitsy filan-kevitra faratapony ambony iraisa Madagasikara manontolo andinika ny fanitsiana na fanamboarana ny fitantanana ny république tamin'ny firenena ifanaraka amin'ny tombotsoany rehetra. Ataovy lesina eo amin'ny tantara ho an'ny fiarahamonina ny hoe tsy mananjo iteny rehetra ary tsy manantsoa mpiakatra ny ady hevitra politika eo ambony fa raha vakobokobony ohatran'izao io dia be dia be ny tsy fanaran-dalana atao ito amin'ny firenena misy antsika. Raha ny fanazavana nentin'Andriamatoa Arnaivo Rasamuel dia ny momba ny fitantanana ny androm-panjakana ary ny fitsipika momba ny fifidianana ny tokony dinihana ao anatin'ny filakevitra nasionaly takin'ny GPPO apetraka eto amin'ny firenena.